anao azafady fa zao teo any aminao karan'zegny za kô fatia liriko anao nina ainao anaty masoko izany. Salama daholo indray ary a tonga eto amin'ity resadresaka eto amin'ny eto amin'ny Facebook dia androantsika resadresaka resaka mozika sy izay rehetrarehetra manodidina izany a indrindrandrindra moa zany mozika anjoda izay eto amin'ity page ty iresaka karazana podcast moa zany izy ty hoe miresadresaka tsisy hoe tena zavatra be da be hoe ahoana sy ahoana fa miresadresaka tsika hoe ahoana ny mozika ny fahitako anazy sy izay mozika nataoko sy izay lalana ny lalovako tamin'izany resaka mozika zany hatramin'izay dia izay no resahantsika dia coucou Jenny Sylvana izy moa ny anaran'le papozy kely iny ina anaran'le papozy kely aloha miova tampoka le resaka anaran'le papozy kely dia Olympe 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 dia misy any radoarsa izay mitena sy cover kely joda dia andraso fa mety asitsika cover kely rehefa vera ohatra tsy be da amin'ny Facebook fa rehefa manao direct manko dia be da amin'ny Facebook raha ohatra hoe mirahiran'olona fa izay no tena manahirana kely amin'ny resaka anina dia coucou Rovandriantsoa izany Rovandriantsoa zany coucou dia ohatran'izany moa zany ny resadresaka eto dia sady misy hira any ambadika any mandehandeha any tsy haiko na ino any aminareo any dia zay tonga sao daholo lasa aloha very kely tonga sao daholo eto amin'ity live ty izay iresadresantsika ny de tout et de rien resaka mozika sy resaka izay mety misy fanontanianareo dia ho valiko daholo ezaka anao ohatra zao matetitetika satria fotoana koa indray teritery kely dia tsy afaka manao an'izao dia inoko fa afaka anao an'izao amin'izay sika matetitetika isaka na rivariva ohatr'izao manao fotoana dia kokoa daholo nareo an'izay tonga rehetrarehetra eo ho an'ny rojo randrianarmanana kokoa jody ny alay hira mandeha ny tiako fantarina ny titrany ny titrany zahir zay ny hiran'ilay titrandreo zay titrany zahir zay dia hoe azafady ao anatin'ilay album tantarantsika izay efa nafokako tany amin'ny farany taona tsy haiko tsy tadidiko 2019 2020 tamin'ny anniversaire ako tamin'izay dia tamin'ny farany taona 2019 dia misy hira be da be mihitsy ao anatin'io album io misy hira 2.3 be zao izay azo jerena ato amin'ny YouTube izy io moa zany efa nizahako ihany ho alefako ato amin'ny Facebook daholo le audio fa mbola tsy ananana fotoana amin'izay satria mila mamitaditady fotoana kely amin'izay 2.3 titre zay izay tiako ampidirina ato amin'ny Facebook daholo mba hainao zay te heno moa zany dia be da be ny kokoa ato dia ny kokoa malaza mihitsy kokoa kirakira kokoa anik Andriatsoavina misy io mihitsy ve dia kokoa namboly rafano kokoa Helsosy Dani kokoa miarontsodianina Karadina kokoa Lisaro Ndrianina kokoa Tsitsi Maefa kokoa leko ampivahiny sy any alavitra be any mijery koa dia zay tonga sao daholo dia ina moa zany resahana fa dia hitotsika zany zao miresadresaka sady misy hirahirana any ambadika any fa ataoko ambanimbany any ilay izy fa tsy haiko na ino ihany ve aloha atsaniko amin'izay aloha mozika ohatrany hoe kokoa nisy popise zokinay io dia androany moa zany tsika miresadresaka tsisy tena hoe anina fa raha ohatra hoe misy fanontanianareo izay tianareo anontanianana dia afaka valiko daholo amin'izay fahalalako azy moa zany fa za koa tsy tena hoe expert be fa valiko arak'izay Lisa Rondriano inona ny anaran'ilay clip fanaovana inona ny anaran'ilay appareil fanaovana clip reny
dia nanarale appareil fanaovana clip ohatrany betsabetsaka angamba ny zavatra ilaina amin'izany. Efa nisy nantanana an'izany koa moa tany amin'ny YouTube tany, dia betsabetsaka ny zavatra ilaina, mila caméra, mila ordinateur mahavita montage, dia dia mila scénario, dia mila hira, dia manao clip, dia zay ohatr'izay ry izy release roa. Dia ankoatran'izany moa zany ohatrany lasa tsy dia miresaka be raha vao henoko ilay hira ao ambadika fa nefa lasa zahako asiana hirahira kely any ambany any. Dia ohatran'izany moa zany be da be mihitsy ny ato malalatiana anjarana antenaina. Tsy haiko fa tonga dia supernatural foana ianao, tsy haiko fa mahita ny Joda. Marina. Zay sandrinay tena mpijery supernaturel be foana tamin'izay supernatural. Ilay série moa zany ho an'izay tsy maharaka, misy any Sam Masdina, dia anisan'ny série tena tiako, zany hoe tena série tena efa nendrasako, tena hoe misy série ohatr'izany hatramin'izay zay nijereko azy, dia tena mahafinaritra be anahy foana mijery supernatural. Tsy haiko efa nijereko, tsy haiko hoe indroa angamba ny supernatural, dia mahafinaritra anahy foana mijery an'ireny. Dia mety mbola anao supernatural ihany tsika indray androany. Vidy vidéo kely na ohatr'izany karazana faux documentaire reny. Dia le amioty kokoa Joda, za moa dia mpakafy be anao Sorovandriantsoa be mihitsy, dia tsara be aloha le cover You Are The Reason iny. Merci le amioty. Dia zay koa manana page zay sy Rovatsoa, manana page zay ao amin'ny atao amin'ny Facebook, dia Joda Sorova ny anaran'le page. Ndana mba mandeha misabone aminay ao fa mizarazara vidéo kely koa zay, dia miresadresaka zavatra mahasoa sy ohatr'izany. Dia Lisa Rondrianina toizantsika ihany resaka manontany le reo hoe mety ve hono raha telefônina. Mety raha telefônina fa arakarak'izay koa no kalitao-n'le izy, mila fetsifetsy kely fotsiny fa mila ordinateur foana aloha, zay ny tena marina, mila ordinateur zany. Dia ohatr'izay ndo hiresaka mozika amin'izay ary ity mozika ity moa zany izay efa mozika efa natao hatramin'izay, dia mbola eto foana hatramin'izao ataoko angamba efa tany amin'ny 2007 tany angamba ny tafiditra tamin'izany mozika zany. Tamin'izany nalaza be mihitsy reny ny R&B moa zany tena nalaza tamin'izany. Dia eny nalaza koa ny rap, nalaza koa ny rock sy ny sisasisa, ny punk, izay tena anisan'ny epoque tena nafinaritra be tamin'izany fotoana izany zany tena hoe nafinaritra be zany resaka hoe mozika zany, satria ny ankizy rehetra tamin'izany tena afon tamin'izany. Mety tadidiko zao, mety ohatra hoe aminareo mety nisy nanao pause punk nalaza be ny lamodina punk tamin'izany, nalaza koa ny satanika. Dia raha manao maintimainty ianao dia be dandray aman-dreny tamin'izany époque zany tena mivelatra ny fanaovana mozika tamin'izany. Nalaza be ny step up koa tamin'izany époque zany, nisy mandia, tsy haiko tadidinareo zany zany film zany, filmany Channing Tatum, dia nisan'izany nalaza be zany tamin'izany. Dia tamin'izany époque zany no niteraka ny fanaovana mozika, fanaovako mozika moa zany. Anisan'ny époque tena tadidiko foana zany, ary za tena anisan'ny olona ahoana re zany filazako an'izany, nostalgique, tena hoe nostalgique be, satria za tena mandrotsorotsy ny fiatombohako, ny zavatra nataoko tamin'izany izay hitako nafinaritra anahy. Dia ohatr'izany, dia tamin'izany niteraka ny fitiavana ny R&B, efa nalaza be daholo ery zalahy tamin'izany. Ity moa zany izay karazana podcast dia tena miresaka fotsiny nataoko eto, dia nareo manontany izay azonareo anontaniana eo. Dia tamin'izany efa nalaza be daholo reny mpihira R&B malaza amin'izao reny, izay efa somary niovaova gadona kely moa zany amin'izao, satria efa tsy dia malaza intsony zany R&B zany. Tamin'izany efa nalaza iry Marion, iry Shine, iry
iry iza koa nalaza tamin'izany be da be nisy mpihira efa tsy hitantsony ary amin'izao fa efa nalaza daholo tamin'izany dia tamin'izany na tonga na nakafy an'izany mozika zany dia inona moa zany resahana fa dia nihaino mozika dia nihaino an'ireny ery salamalaza reny nihaino aniry Shine aniry Dialy koa efa teo tamin'izany iry Alson koa ohatrany efa nanomboka nanao ihany dia kokoa daholo moa aniry zala reny raha ohatra tsy hoe sanatria moa zany fa sendrasendra mahita an'ity direct tia ireny no anisany hoe nijerena tamin'izany ary tena reny ny mpihira nanomboka ny carton tamin'izany nefa nisan'iry Zidy koa izay niverina teto Madagasikara tamin'izany avy nanao tragédie dia nafinaritra ohatra zany ny atomboa mozika dia tamin'izany moa nalaza ny izy ity moa zany podcast izay karazany hoe ino moa zany filazan'izany autobiographie direct dia nalaza ny pazapa tamin'izany dia nisy annonce tamin'izany iry Christian reny na iry Jatahina reny tany amin'ny télé eny azoko teneny zany angamba fahatantarany ery zalahy zany tany amin'ny RTA dia nisy annonce tamin'izany pazapa la dernière ohatr'izay zany dia ozy hoe tena mba te hanandrana an'izany pazapa zany fa satria tena tiako jerena hoe ahoana ny voako amin'izany eny mino fa ohatr'izany daholo tsika rehetrarehetra rehefa hoe te hanao zavatra mba te hijerany niveau dia nanao za zay anisan'ny bandy tena faran'izay tena hoe sarokenatra dia nanao an'izany dia nanao an'izay dia avy eo moa gaga fa tafiakatra step 1 tafiakatra step 2 dia avy eo niakatra step 3 niakatra dia avy eo tafiakatra vila tamin'izany fotoana za angamba ny ankizy tena hoe mipetrapetraka be mihitsy tamin'ny tao anaty vila tamin'izany efa nisan'iry Jenny nisan'iry Freda nisan'iry Joana nisan'iry Rova nisan'iry iza koa tamin'izany Shaiman nisan'iry Stan nisan'iry Gwendolina tsy haiko na tadidinareo daholo zany fa mety mbola misy tsy tamin'izany epoka zany akory ary nareo izay mijery eo dia fa zany daholo ny olona naraka nanao pazapata aminay mety misy adiniko mety misy adinko kely misy aniry Gaël koa zao any saika adiniko dia nafinaritra tamin'izany nafinaritra mitantara niaraka nanao repetits ny hira nisan'iry Erika koa tamin'izany dia tena nanao tamin'izany angamba ny ataoko zany tena zaza mipetrapetraka indrindra ary tena hoe be da be ny olona be da be dia ankizy tamin'izany efa mahay izay zavatra tiany atao sy sasa be dia zarerany tsy sasa kanefa rehefa nandeha fotoana moa zany tao anaty vila tao dia tafiditra tanatin'ilay ny hira an'ilay ina moa zany ny filazan'izany ilay hira faneva tamin'izany fotoana dia zay ina moa zany tena azo lazaina fa dia zay dia ny hira hira faneva izay tiako hiaraka ho jerentsika androany satria ataoko angamba fa tsy be amin'ny Facebook raha mandefa ny hiranay tamin'izany dia hiaraka jerentsika eto dia afaka miresaka eo nareo hoe inona ny tianareo tamin'izany tamin'ilay clip ohatr'izany ataoko recherche eto amin'ny YouTube eto ilay izy dia afaka resahantsika miaraka eto dia afaka manontany koa nareo hoe inona mba zavatra nahaliana nareo tamin'izany dia zahako valianareo hananako fahalalana dia takizany sy takizany dia andao ho jerentsika izay clip izay hiranay tamin'izany moa zany tany amin'ny 2009 tany izay hoe Sing in the Rain izy io izay hira nisoratany Andy Martin izy io izay mpanoratra hira mirado angamba n'ilay hira tsy diso dia tadidiko moa tamin'izany nieritreritra hoe zany Sing in the Rain zany Sing in the Rain zany ohatrany hoe classique américaine zany Sing in the Rain zany raha fahalalako azy misy an'ilay hira hoe I'm singing in the rain dia ohatrany hoe izay fitadiko anazy tamin'izany dia avadiko ao amin'ilay clip nareo dia raha sy vetivety dia io le clip ho jerentsika miaraka afaka manontany nareo raha ohatra hoe misy zavatra tianareo anontaniana sady mijery eto tsika no manao réaction zany
lasa ataoko mafimafy kely. Io madame Rovatso mamany Olympe. Mbola sipa kely tamin'izany. Io Joana. Io Fabrice américain io io sai. Io mirana le tamin'ny le amin'ny kalavazy moa zany fa tsy hoe tamin'ny kalavazy. Io belona. Tadidiko zay tamin'izany nanao an'iny clip iny nanao robot de ohatran'io no nataonay tamin'izany nafinaritra be nanao clip zay tany Anosy be zay sady ny lomano no nandendeha de nanao clip de tizaka ihany fa sao de lava be ndresaka. Yeah. Tsaiko tsy tadidiko zay nantsoraka tao anaty piscine tamin'io. Yes, c'était la belle époque. Nafinaritra be tamin'izany zay tany Anosy be de nanao clip izay azo lazaina ihany hoe tsara ny clipnay tamin'izany. De avady kely ato indray. De tamin'izany moa zany zay tany Anosy be
dia nanao an'iny clip iny a dia zay anisan'ny pazapa izay azoko tenena kosa angamba zany aty aoriana aty a tsy haiko na manana zay anisan'ny pazapa izay tsy nanao clip tsara be ohatran'ny pazapa teo alohanay a sy tao aoriananay tsy fantatro dia nisy miteny moa ato hoe aiza moa izy teo misy miteny moa ato hoe nareo angamba no pazapana rahako indrindra kely be Judas roa firy taona ianareo tamin'ireny tena kely be mihitsy tamin'izany ohatra lasa matavy be amin'izao tamin'izany fotoana zany angambany firy taona tamin'izany 17 dia rova andray tsy haiko andray 9 ve sa ohatr'izany 17 andray 9 dia misy io moa zany misy miteny hoe tsy haiko mihitsy le hira nandeha tamin'izany reny dia ohatran'ireny zany ny atombohanay tamin'izany tamin'ny pasapala dernière anisan'ny fotoana mamy izay tadidy foana moa zany satria manaraka foana satria na ohatra ary hoe mandeha ny an-dalana iny zao dia misy mahatadidy foana hoe ino le bandy tamin'izao lasa hoe misy fiovana kely zany ny fiainana tsy tena hoe malaza be hoe ohatran'ny ahoana fa lasa misy mahafantatra rehefa mandeha ny an-dalana dia manao kokoa kely foana za iny sady mamenatra anao miteny an'izany fa le olona avy ohatra mijery hoe tena ohatran'ny efa hitako mihitsy ny tarehanao tena ohatran'ny efa hitako mihitsy ny tarehanao dia ohatr'izany moa zany dia anisan'ny zavatra mampimiana foana zany dia tamin'izany fotoana moa zany efa nanomboka nalaza ny clip HD izay zahay moa zany aloha zany mbola tsy tena nanao clip HD tamin'io clip nijerentsika teo iny fa nanomboka nalaza ny clip HD tamin'izany dia nanao dia mivoaka villa dia taloha mivoaka villa nanao concert zay tao amin'ny Palais des Sports izay anisan'ny fotoana izay mamy kokoa satria mety tamin'izany any angamba niakatra amin'ny Palais des Sports zany fa tsy haiko na hoe manaraka any mbola hiakatra ao ihany fa dia tao zay dia nafinaritra moa tamin'izany dia samy nody dia inona ny tantarenako ohatran'izay dia samy nody dia samy nanao an'izay nafinaritra anazy daholo izay moa zany izay nijanona tao amin'ny villa farany dia nisy an'ny Joanna nisy ana dia nisy an'ny Mirana Rikalavazo nisy an'ny Jeo nisy an'ny Fabrice dia Jenny dia Rova dia Freda zay nitafijanona tao amin'ny villa farany dia izany moa zany misy manontany anahy daholo zany zavatra rehetra teneniko zany satria iza moa le niaraka nanao pazapa tam'lisany iza moa le sipa kely le ohatran'ny kelikely iny dia hoy zay hoe Jenny ve dia izy le ye dia ohatr'izany moa zany dia nisy fotoana moa zany efa niezaka ihany hoe hanao réunion kely zay dia hanao direct ohatr'izao fa mbola tsy tafita aloha le izy zany hatramin'izao fa ezahako hanao réunion zay pazapa 7 reo dia ataontsika direct eto zay moa zany mba faniriko zany zay fa tsy haiko na ho tanteraka tsy ho ela dia zay dia samy mivoaka ny villa moa zany zay avy eo dia samy nanao ny carrière rehetrarehetra dia ny anah amin'izay ny tantarako anareo fa ny any fa ny tsy haiko ny anah dia ny Rova zay fantatro kely taty aoriana fantatro be moa zany fa tsy fantatro kely dia ho tantaraiko aminareo eto hoe inona ny dingana narahako tamin'izany fanaovana mozika zany hatramin'izany hoe voahana pazapa zany matetika moa zany tamin'izany fotoana rehefa sortant pazapa ianao dia tena hoe tadidin'ny olona be mihitsy hoe ino le bandy tamin'ny pazapa inona zao ny zavatra ho ataony amin'ny bandy iny rehefa izy mivoaka eto dia mba zavatra milay ve mba hivoatra ve ohatr'izany zany tena nalaza tamin'izany mbola tsisy Facebook mbola tsy nalaza be ny Facebook teto Madagasikara tany amin'ny 2009-2010 tany fa nanomboka tany amin'ny forum ny olona ny tena niresaka tamin'izany hoe pazapa tsy hoe raha ny ankizy ve la en 3 mois dia lasa artiste sansisa dia nefa tena marina ihany lazain'le olona tamin'izany satria tsy lasa artiste zany ianao en 3 mois fa zany hoe nahazo godiposy fotsiny zany naseho an'ny télé dia ohatr'izany dia ohatr'izany zany no
natonga anay lasa hoe liana tamin'ny mozika sy lasa mpihira de za moa zany anisan'ny zavatra nafinaritra tamin'izany fotoana de nanao mozika zany niezaka nanao mozika nanaraka ny rythme-ny olona rehetrarehetra tamin'izany Paradex olosoan'ny aina Andriamboavonjy firy taona sa firy andro tao aorianan'io ianao Sorova niaraka efa niaraka zay Sorova tamin'le clip teo iny ie de ohatr'izay fa manaraka tantaraiko ny détail efa niaraka zay tamin'izany fa efa mifanafana-dala de tsy haiko hoe 3 mois angambany zay tany amin'ny vila angambany fitadidiako azy de mety hoe 1 mois et demi tao anatin'izay any tsy niaraka 1 mois et demi voalohany ie de za moa zany azoko tantaraina azy amin'izay satria efa lasa mpivady zay de ohatran'izany zany de aveo moa rehefa mivoaka vila de nanao mozika niezaka nanaraka mozika zany tamin'izany niezaka hoe inona ny zavatra mba mahafinaritra tiako atao sy hoe aiza ny direction artistique tiako ale de tamin'izany moa zany tena mbola tsy tena mahay zavatra be da be zany amin'ny resaka mozika fa de sady nianatra niverina nianatra amin'izay na niantsika fianarana satria nalabaka de aveo sady nanao mozika tamin'izany fotoana efa nisy olona nitondra anahy tany amina studio anankiray zay sadetiko ny anaran'le studio de nanao hira tamin'izany misy hira tiako atao ohatrohatr'izao de efa nisoratako efa ela le izy zany talohan'ny mpazapahy fa nanoratsoratra hira de ohatrohatr'izao le hira de ataovy ohatr'izao de nanao an'le instrumental le olona de nataoko le hira aveo de ohatran'izany moa zany tena niatomboana zany tamin'izany de misy an'izay hira zay hoe izay fahadosoany tamin'izany fotoana zany izay aona moa zany nilazako an'izany izay navoakako tamin'izany enregistreko tamin'izany de mino fa raha ohatra hoe ankizy génération ako zany tamin'izany fotoana zany de mety naraka an'izany izay fahadisony zany ihany izay fahadisony zany izay hira efa nisoratako talohan'ny mpazapahy izy io ary tantarana aona zany tantarako an'izany tantarana bandy izay tia vehivavy anankiray de le vehivavy anankiray io nefa tsy tia anazy fa niaraka tamin'ny olona anankiray nefa tany izy nampijalian'le olontiany ka rehefa nisaraka tamin'le olontiany tany izy de nitady an'le bandy tia anazy ihany izy aveo de niteny moa zany le bandy hoe noho ny zay zavatra ratsy nataony ve nitiavanao anahy fa tsy tena tianao tamin'ny voalohany sy sisa de ohatr'izay le izy de tamin'izany moa zany de nanantona nyzany ampanao clip hoe Duker zany de nataonay le clip de asehoko anareo eto le clip izay nataonay tamin'izany efa ela teny efa ela tany amin'ny 2010 tany tamin'izany io efa navita clip enjana be daholo fa za moa zany niezaka nanao clip enjana koa de ohatran'izany zany le tantara tamin'izany tsy hoe tantara be hoe manahoana moa zany fa de zay de asehoko anareo eto zany le clip izay fahadisony izay nataonay tamin'izany fotoana zany de izay nataoko moa zany fa tsy hoe nataonay le rehefa miteny hoe nay de nataonay sasany ekipa kely koa ekipa niaraka tamiko tamin'izany nisan'ny Duker teo amin'ny tournage nisan'ny Anja Malala teo amin'ny clip de nisan'ny Paty koa de iry zokinay niaraka tamiko tamin'izany hoe andeha hanao tournage de last zay nandeha nanao tournage tany amin'ny Cordis tamin'izany de hito le clip Let's wait now.
ai aminio fantatrao fa dia io hira io a izay fahadisoany titrany misy manontany moa io não e anao za tianao anaporo foko fatikanao natramin'ny hoe hameranao andeha bahoan'olonka bahoan'oloka fa baby fifaliko fitikinao fijaliko fararinao fa izao tsapakitanana anoro izay fadisoa yeah tao ampono tao izy indray ny fifaliana tokanatinao irinao hoanao iray hoanao ny fony nefa tsy hainao ny ao andolo izy indray no nandratra ilay fonao lazanao fa zao ty anao ka ianao de milay anatsara ndifanay zao ty afaka nasitrana ratranao lay toetranao lay fitiavanao ai nony aminy oh baby fantatrao fa vononao ianao za tianao anaporo foko fatikanao natraminy hoe hameranao andeha bahoan'olonka bahoan'oloka fa baby fifaliko fitikinao fijaliko fararinao fa izao tsapakitanana anoro izay fadisoa mety ho diso vea zao tsy hoanao satria ny ai fitita fa oatra tena be loatra anao fitiny nampifaliana sainy teo aloha tianao nefa izao ao te andao oh no fantatrao fa vononao ianao za tianao anaporo foko fatikanao natraminy hoe hameranao andeha bahoan'olonka fa baby fifaliko fitikinao fijaliko fararinao fa izao tsapakitanana anoro izay fadisoa wow dia iny clip iny moa zany mahagaganà foana hoe naninona ny tsy tapitra hatramin'ny farany izay rush nananako tamin'izany zany ohatran'ny hoe tsy tapitra hatramin'ny farany ve dia mety zay ngamba no antony nahatapaka anazy tampoka ohatran'iny fa tapitra tsara hatramin'ny farany angambany izy iny raha tsy diso dia ohatran'ireny zany ny clip nataoko tamin'izany izay nataoko tamina fond vert izaho moa zany izay anisan'ny olona tena tia fond vert be atrehina hatramin'izao dia nataoko tamin'ny fond vert dia tany amin'ny cordis zay tamin'izany dia misy any mbady akamiko ihany koa sareo laha ohatra mijery an'ity dia le reny niangafiko tamin'izany ndao rangano clip ialahy ataoko an'le bandy anankiray nandeha le reny nanaiky le reny tamin'izany le reny koa moa nanana moto dia ohatr'izany zany ny début-ako zany tamina clip ohatran'ireny dia avy eo moa avy eo nanao clip anankiray zay atao andrinan'iny zay atao hoe nofilalina izay mbola tsy navoakako tamina chaîne mihitsy moa zany le izy fa nanana olana kely tamin'ny resaka rush sy ny mozika sy ohatr'izany dia mbola tsy navoakako le clip satria mbola tsy misy tsy hitako dia zay ny tena olana dia tao anatin'izany rehetrarehetra zany eo rehefa nandeha amin'izay moa zany ny rehetrarehetra dia nanao hira indray tany amin'ny 2011 tamin'izany moa zany mila fantatrareo fa tamin'izany tena sarotra be manao mozika ho an'izay mbola tsy ataoko hoe tsy tao anatin'ny sehatra miporoa ohatran'ny ery zalahy efa malaza satria ny tena nasarotra an'le izy dia zao
sarotra be miorganiser, mbola lafo be ny studio, mbola lafo be manao clip, mbola tena hoe tena mbola sarotra be ary zany ary anisan'ny tena zavatra nifiriany anahy tamin'ny resaka mozika satria tellement tena sarotra be nanao mozika tamin'izany ary tsy efa star be anao de zay vao manaiky manao zavatra gratuit ho anao ny olona en échange na live na ohatr'izany izaho zay tena mbola tsy nanao an'izany. De tao anatin'izay no nanao album izay albumako tamin'izany nataoko ny lohateny zay nataoko hoe nofoka tsy hitako le titran'le izy fa andrasany asehoko anareo kely leto hoe ohatr'izao ny hira nampidiriko tamin'ny YouTube tamin'izany de asehoko anareo fotsiny eny ohatrohatr'izao fotsiny zany le album tamin'izany ohatr'izao le albumako tamin'izany de io ny tonga de io mihitsy ary nataoko io mihitsy ny inona moa zany ny jacketiny de io no nampidiriko tao amin'ny YouTube de tamin'izany fotoana nanao concert-na promotion izay niinviteko mpihira maromaro tamin'izany nisy an'ny French Unity misy an'ny iza koa misy an'ny Joanna, misy an'ny Mirado nisy an'ny TG nisy an'ny Diali be da be mihitsy ny mpihira niinviteko tamin'izany fotoana de tahaka izany moa zany nanaovako an'izany concert de promotion ny album iny hoe nofoka de ina moa nazy tenena ankoatran'izay fa nafinaritra azo lazaina hoe nafinaritra zany tamin'izany fotoana de avy eo rehefa vita moa iny zany de nanao clip zay antsoina hoe rahatry anao hofaranako amin'izay angamba tsy hoe hofaranako zao fa afaka kelikely de hijery an'ilay clipny rahatry anao tsika de rahatry anao moa zany izay tantara niainako tamin'izany izay mbola tsy tena nitantaraiko an'olona betsaka izay tantarako niainako tamina sipa izay nitsarahako nitsaraka tamiko tamin'izany de nanoratra ny Zaïre zay tamin'izany fotoana de io sipa io lasa vadika izy taty aoriana nefa de asehoko anareo ilay clipny rahatry anao de ohatr'izao ny clip tamin'izany izay mbola nisy fond vert foana ihany fa anisan'ny zavatra nafinaritra anazy zany nanao fond vert zany de ho asehoko anareo ihany. Tamin'izany moa zany izay anisan'ny zavatra nafinaritra anahy foana ny zavatra somary hoe somary cinématique kely hoe mba misy intro kely fa tsy tonga de le hira foana anisan'ny zavatra mbola mahafinaritra anahy foana zany hatramin'izao ary mbola tiako tanterahana foana na amin'izao hoe efa lehibe zao. Raha sendra mijery an'ity ianao dia ity ny tsapako fa ela ihany aho izay no teto niandranao mba hijery anahy tadidiko foana ilay fiarahantsika niorika nataontsika voalohany tantara lehibe teo amin'ny fiainako fa alohan'ny hitsaranao aho dia leo ilaza aminao ny zavatra tena antranga ilazanao ny rehetrarehetra de tamin'izany moa zany nanana idea hoe ndao ataontsika ohatran'ny karazana confession zany de mitantara amin'ilay sipa hoe ohatr'izao ny zavatra nitranga tany de zay nampisaraka atsika sy ny sisa de anisan'ny zavatra nafinaritra anahy foana zany zay resaka karazana cinématique kely zay izay tena mbola tsy mivoaka tsara ny vision anko tamin'izany fa nanao an'izay vity zay tamin'izay zavatra nananana teo an-tanana zay no nanaovany anazy de ndao toizatsika ny clip. Kilai funo nefa tiapeni kwana hofadiku yana adi sukura ni sarakisik
anikany fonao tomangatsik ravanoavitao anatontoloko e dia ohatr'izay moa zany nanaovana an'ilay tournage zany eo le ry mihira dia misy an'ilay tantarantranga eo akaiky eo dia nisy doublure tamin'izany izay valako sy vadiny zokinay tamin'izany dia io le reo areny eo rasanao hane tsy hoasoloko irayanao am namankahalayaza rachanao ao ampoko ao rachanao ao antsaiko ao rachanao fa mampifaliay falianao efaliko ao sarotramiko ny nanadinonahao satria anao tonondraikitrao ampoko ao ny fonao doratraiko ka nanday ay vetivety ny fonao ny vanao anao izay mety azaonanao indray fa ny fonao totritry ankalasa aty tamin'izany mbola nalaza ny kiraro supra rachanao ao ampoko ao rachanao ao antsaiko ao rachanao fa mampifaliay falianao te faliko ao isarakanao nanampiay isarakanao ny tiay dia izay le mialatsy ohatran'izany le izy izay anisany zavatra nafinaritra nafana tamin'izany somary fantastika kely dia ohatran'ireny ny zavatra nitranga dia misaotra ny doublage doublure misaotra ny doublure tamin'izany dia izay le mialatsiny dia ohatran'izany moa zany tamin'izany anisany zavatra nafinaritra ana tiky ny bandikely iny izay bandikely be nofinofy izay niezaka nanatanteraka ny nofinofiny tamin'izany ary niezaka nanao an'izany tamin'ny moyen izay nananany dia tamin'izany fotoana koa efa nisy max exception izay niara-niasa tamiko tamin'ilay live izay adiniko ny tena anazy teo saloha max exception raha ohatra mijery an'ity izy dia anisan'ny zavatra nafinaritra anahy tamin'izany ny nanatanteraka n'izany hoe ohatranao na zavatra tiako atao dia ohatranao na ny tiako amoahana azy sy ny sisa dia ohatran'izany moa zany ny
ny fiatomboany zany hoe fanaovana mozika zany fa rehefa manao mozika moa zany ianao eto Madagasikara de lasa anisan'ny zavatra ahoana moa zany ilazako an'izany anisan'ny zavatra tenen'olona anao foana hoe tsy mahatafitanao io mozika io fa mianara tsara ary alevy baka de manaova grandes études de anisan'izany koa moa zany zay hitako hoe tena marina zany ary tena misy fahamarinana fa tsy tena mbola hoe mahatafita be hoe manao ahoana mozika eto Madagasikara afa-tsy ho an'izay mavita misadapta zay manao mozika na survie filazako azy satria de ninona zavatra mivoaka eo de manao mozika malaza sy ao anatin'izany survie rehetrarehetra zany de zany moa zany anisan'ny zavatra tsy tena mbola haiko foana manao azy satria za karazan'olona tena tia manaraka mozika amin'izay itiavako azy sy manao an'izany amin'izay hitako fa mety amin'ny zavatra tiako atao de ohatrohatran'izany foana zany ny zavatra mahafinaritra anahy nefa kosa zany tsy midika fa tsy hanaraka an'izay mozika na survie zay de ohatran'izany zany ny atombohany zany mozika zany de nafinaritra tamin'izany raha ohatra hoe mbola misy fotoana indray rapitso de hotoizako indray ny resaka mozika fa tenenao anahy aloha hoe ao anaty commentaire hoe raha mijery an'ity anao na tsy en direct na en direct voalohany aloha fanontaniana voalohany iza ny mpazapatena tadidinao niaraka taminay izay mahafinaritra anao de inona ohatra ny tena nahafinaritra anao taminy ohatra zany lazao ohatra de faharoa iza no tianao kokoa amireniranakono rehefa reny izay fahadisony sa ratsy anao de rapitso indray toizantsika ny podcast kely ohatran'izao ataoko zao de misaotra anao nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ho anareo izay nanaraka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ho anao koa izay mijery an'ity tsy en direct fa aoriana kely an'ity direct ty de misaotra anao mijery de aza teny mety ho abonné en page koa ato amin'ity page ty fa miezaka mizarazara zavatra akoatran'ny mahazatra zany za am'izao fotoana zao de anisan'ny zavatra tiako zaraina aminao zany rehetrarehetra zany de aza teny mety ho abonné zay de aza teny koa mamaly an'izay fanontaniana zay fa tiako raha mba tena valianao zay fanontaniana zay de zarazara koa ny direct antsika de manaraka indray bisous.